Manao tompoko mba saika haka an'ilay fiche de renseignement azafady. Ny tao ambany no tena hoe tonga dia mécart en porte 202. Ie. Efa natoko madinika mihitsiny. Roanjato moa. Fandeha aiza hono izany ry ity? Mba afaka mandalo. Mila mahafantatra kely zavatra vitsivitsy momba anao aloha sy ny complet ve ny dossier anao zay afaka mamianao anao an'ity fiche de renseignement roanjato ariary ty ako. Ka efa nananao ve aloha le attestation de réservation de billet d'avion? Raha mbola tsy anananao dia afaka tonga dia vidy billet koa ianao. Tsaratsara indrindra rehefa tonga dia mana billet ianao amin'izay malakilaky kokoa ny fanamboarana passeportnao. Manaraka izany mila ny attestation d'hébergement anao any latsaky ny 3 mois. Alefa an'ilay olona avany zany. Mila koa contrat de bail anao raha ohatra ka ianao ka efa manana trano any trano faina moa zany. Mora efa manana trano koa efa vidy trano dia mila ny taxe foncier anao izahay ary mila ny réservation d'hôtel ohatra ka tsy manana ireo trano rehetrarehetra ianao. Mila koa ny assurance maladie anao aty sy any. Mila 3 bulletins de salaire plus contrat de travail CDI tsaratsara kokoa ary raha ohatra ianao ka mpianatra dia mila attestation d'inscription sy bulletin de salaire satria ianao tsy maintsy mila mianatra ianao sady miasa any plus contrat de travail anao CDI na CDD raha ohatra kosa ianao makrely dia mila ny lisitry ny client anao rehetra manomboka any amin'ny kely taona ka hatrany amin'ny be taona indrindra. Mila koa ny avis d'imposition anao 2022-2021 sy ny etratrano anao aty Madagasikara. Mila koa ny groupe sanguin anao sy ny test VIH, grippe, hépatite, manala-mona, manala-panda, manala hodi-potsy ny anarana vadinao sy sipanao anarana papasosinao mila ireo rasamao ireo zay zay afaka mamianao an'ity fiche de renseignement roanjato ity madame. Anananao ve ireo? Wow!